tao ren'ny fidinany fotony nataon'andriamatoa ministry ny fambolena sy ny fiompiana Hajarsan François Sergio tany Marivoay dia tonga nitsidika avy hatrany ny fepahandiany fa7 na ny tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy. Androany asabotsy 10 Mey 2024 taonany sana. Ny fiompiana fanohitra lehibe amin'ny fahavitana ara-tsakafo sy ny fampandrosoana maharitra. Io no lohahevitra manandanja entina hanatsarana ny fahavitana ara-tsakafo sy ny fampandrosoana maharitra ny fiompiana, indrindra ny fiompiana aingam-piodina. Tsika moa zany anatin'ny standard'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana ny zavatra tsara apetrakintsika satria tsika miresaka transformation agricole. Transformation agricole matetika tsika zany amin'ny fambolena tsika no miresaka azy. Fa amin'ny fiompiana ihany koa dia tokony hipetraka izay transformation agricole zay zany. Ka ny transformation dia avy amin'ny point A tsika tokony mikisaka amin'ny point B. Zavatra zany miova, zavatra zany mihatsara. Zay zany ny ataoko hoe ny asa ataontsika rehetrarehetra atao anatin'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana dia tokony ataoko hoe manaraka an'izay. Hoe moa ve amin'ny asa zay ataontsika, moa ve mizavatra miova. Ary rehefa miova, ary zay ma transformation agricole nazy tena hoe miova be mihitsy dia lasa tena hoe nanova zavatra tsara. Ataoko hoe nampitombo ny vokatra zany ohatra zay zao anankiray tonga dia hoe transformation agricole. Ny fomba fiasa ihany koa zay eto antsika miresaka fa hoe misy transformation agricole élevage 4.0 nanaovan'olo anazy mampiasa ny ataoko hoe ny teknôlôjia. Zay moa anisan'ny zavatra anisan'ny apetratsika na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana. Fa zay zany anisan'ny ataoko hoe ho an'ny ekipa rehetrarehetra ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana ny transformation agricole dia ny fahafahantsika avy amin'ny point A mikisaka amin'ny point B. Raha anisan'ny hoe ataoko hoe tafavoaka zay dia efa mamorositsika zany amin'izay fotoana zay amin'izay atao hoe transformation agricole. Mikendry ny fanamorana ny lalam-barotra mpiompy sy mpanodina ary mpandraharaha ny hetsika fepa. Manamafy ny fifandraisana sy fizarana traikefa eo amin'ireo mpisehatra ihany koa ary mamaly ny vina napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fampivoarana ny famokarana maharitra amin'ny sehatry ny fiompiana ity hetsika ity.